Vasehoan'ny olona fa tsy nofinofitsony la Tanamasoandro atsika amin'ny fisinity salina zay atsika vitrine Tanamasoandro ty hitanareo ny sary rehetra fa miova amin'ny adingana avoavy tsika amin'izao fotoana izao ary filohampirenena raha fanteny izy hoe andalam-panomana antsika amin'izao fotoana izao misy fotoana zay ilaina manao an'izany dossier zany nomba tsika zany zao amin'ny dépense lay avenue Ngezabe fanaovana étude zany zao mandeha mijerytsika ny vidiny tetikasa zay atao dia anomboka atsika amin'ny ramblay famelohan'izay tsy mijery an'ilay hoe ahoana ny zoan'ny olona zay tokony natany ao anatin'izay dia tany-tandalana Madagasikara zany tsika tsy maintsy misy fandraisana fanerana ohatra misy ny tokony tany miteti-bola ho averiky ndray hoe ny famatsim-bola ny tetikasa dia tsy volam-panjakana koa manao tanàna zany ohatra ny rehetrarehetra eran-tany dia fiaraha-miasa misehatra miankina sy tsy miankina fanorenana ny tanàna ka sarotra keatsika mety ohatrina ny tombo mety tanàna io mety $10 milliard fa zava-dehibe amintsika dia mahita fiaraha-miasa ampiserantsirana nafahana mandorona le tanàna développeur manome tolotra hoe reto misy zavatra tokony atao dia tonga amin'izay ny mpanajary rehetra fampararaha manao tolotra mifanaraka amin'ny asabasy misy appel d'offre amin'azy misy koa nefa reo zay ataontsika porteur de projet tonga avy any fampitsirana fanjakana tetikasa ianao mitondra an'le tolotra fampidiniana ao anatin'izany atsika manana lalàna mikasika ny fiaraha-miasa setra miankina sy tsy miankina zay matsaray mba ahafahantsika manao faingana an'izay resaka fampirarahana amin'ny setra tsy miankina sy famatsim-bolany fanoremana tanàn-dehibe milamino tsika zay no anaty hoe satsika hoe milamino ary mila matokotsika an'izay vina filoham-pirenena zay hoe ao anatin'ny 10 taona tsika dia anao fanampy efa mitsangana rehefa avy ampiasaina ny ampahany Tanamasoandro